Jesosy dia tena tonga eto zay androany, mangetaheta ny teninao zay Jesosy androany, mangetaheta ny fahamarinanao, aoka zay teny ho ambary eto androany dia izy fiantraikany eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Aoka Jesosy tsy fahazarana ny fahatongavana eto Jesosy, tena hoe tsy tonga eto zay hiain'olona hiteny fotsiny, hiain'olona mahay miteny fotsiny, fa tena tonga eto zay hiaino anao Jesosy, hiaino anao ahafahanay manitsy ny lalanay ho ao amin'ny sitraponao. Androany zay Jesosy dia hidera ny fahatsaranao zay Jesosy. Tsara loatra Jesosy. Ndatsika mialohan'ny idiran'ny mpanofon'Andriamanitra manaraka, ndatsika tena atovy tena hoe mangetaheta fatratra ianao androany, satria raha tsy mangetaheta anazy ianao androany tsy afaka nisitraka an'ilay fahavokisana amin'ilay lalan'ny fahatsarana hozaraina eto androany. Alleluia! Ndatsika tia tanana mafy eo an'Andriamanitra ny fotsika manontolo. Alleluia! Misy anankiray tsara zay eto sady tompon'ny fahatsarana, izy no antony nofo rehetra, Jesosy no anarany. Amen. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra zay nona tsy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no hovokisana. Dia mba fantatrao ny zavatra hitranga androany, anio zava-miafina amintsika indray Andriamanitra. Ary rehefa miteny zava-miafina Andriamanitra dia vonina izy ny anatanteraka izay zavatra lazainy. Zay raha izay ihany ny afaka natanteraka zavatra mihoatra no zay azonao saina sevy. Aoka tsy ho lalina na tsy takatro ny zavatra zaraina, fa ny fananao masina afaka amoaka na zay evodalina tsy takatry ny saiko aza ho tonga fiainana atao anatiko. Mitenena Jehovah, miaino mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiafa mafy be ho an'Andriamanitra. Mangataka anao azo toerana sady miaraba amin'ny fo manontolo ihany koa, asikoko kely eo manodidina mariky ny fifaliana fa mihaony indray tsika. Amen. Ary iaina sy vonina ny sitraka ny fahamarinan'ny teny ihany koa. Efesana toko voalohany andiny faina ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby roapolo. Io no resantsika lesona androany hariva, io ray manontolo no amtianantsika ny revelation nandritra nyity volana ity. Ozy izy ny apôstôly Paoly, tsy mitsahatra misaotra ozy izy ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako. Vavaka zany le izy. Dina le vavaka Paoly, mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika ray mivoninahitra ho anareo ny fanahy amin'ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Ary mba ho ampahiratina ny mason'ny sainareo, mba ho fantatrareo zay fanantenana avy amin'ny fiantsony, tsy izay areny voninahitry ny lovany eo amin'ny olony masina. Ary ny fioarany fahalebiazan'ny herinao antsika zay mino, araka amin'ny fiasan'ny herin'ny faherezany, zay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty, sy ny nampitoerany azy eo amin'ny tanakavanana any an-danitra,
zay voalaza koa moa midika teny fototra hoe any amin'ny avo indrindra. Andeha ny fanaky amin'ny roapolo ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra zay tononona tsy amin'izao fiainana zao ihany amin'ny ho avy koa dia mampanaky ny zavatra rehetra eo ambany tongony izy ka nanao azo lohany manapaka ny zavatra rehetra ho amin'ny fiangonana zay tenany dia ny fahafenony zay mamenjo zavatra rehetra zao a amin'ny rehetra. Alleluia. Hitanareo a rehefa tonga eo amin'ny dingana anankiray ny fisokafana ora-pahatakarana ao anatina karazana fanambarana mahalala ny lalina oampon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiombonana ao amin'ny fanamasina dia zao na ny fomba fivavaka ao azy dia sekulerotona vavaka indray mandeha dia mahavita mampiorona ny finoany olona ao anatina sekulerotona. Eto na hitao fivavaka Paoly dia hozy izy dia midiny fa 7:20 mba homen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika iray mivoninahitra ho anareo ny fanahiny fahendrena sy fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Io zany aloha ny andininy anankiray ny 7:20 anomboka eo tsika. Paoly eto dia teteny amintsika amin'ny alalan'ny vavaka izay ndraisantsika lesona fa hoy Paoly ny fivavako dia tiako raha toka ilay Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika hoy Paoly lay ray ny voninahitra midika koa hoe ilay Andriamanitra manana voninahitra na tompony voninahitra zay miraikitra aminy. Io mantsy misy dika teny anankiroa tsy mitovy amin'ny Louis II sy version Semeur. Amin'ny Louis II dia miteny izy hoe Père de gloire fa amin'ny Semeur kosa izy manambara hoe le Père qui possède la gloire. Zany hoe le dika teny voalohany a manondro ny personnalité n'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia voninahitra. Le anankiray faharoa dia maneho sy manambara hoe Andriamanitra dia tompony voninahitra manam-boninahitra. Tiako kokoa le anankiray faharoa raha toka izay ny raisitsika dia zao raha mandalina kely tsika raha ny tokony izy dia zao hoe raha tia ny zavatra ananako tia tablety ity dia tsy afaka hanome zavatra hafanao ankoatr'izay ananako. Raha tablety ny ananako dia tokony ho tablety no azonao avy aty amiko. Fa eto ny Baiboly miteny ray ny voninahitra izy tompony voninahitra izy nefa zavatra hafa no omeny. Ino ilay zavatra hafa omeny? Hozy izy ny apôstôly Paoly fahendrena hozy izy sy fanambarana amin'ny fahalalana an'Andriamanitra tsara. Misy mahalala an'Andriamanitra fa tsy tena mahalala an'Andriamanitra. Tsy le ampahapahalalana ny tiany Paoly ho tafiditra ao amin'ny fiangonana fa ilay tena fahalalana marina amin'ny teny anglisy hoe exact knowledge na hoe ilay tena fahalalana tena izy momba an'Andriamanitra. Dia zavatra mitranga dia zao fa maninona Andriamanitra? Paoly tsy niteny hoe angatahako amin'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy zay fahendrena sy fanambarana marina mba hanome anareo fahendrena sy fanambarana arak'izay ananany. Fa hozy izy rainy voninahitra na tompony voninahitra no hanome anareo fahendrena sy fanambarana. Zavatra hafa ny deklare fa fananany nefa zavatra hafa no nomeny. Endrika anankiroa no nitondran'ny tompo ao anatin'ny fotoana fohy amoatsika ny votoatikevitra tiany tompo lazaina ao anatin'ny fahamarinany teny zay zaraina androany. Voalohany te hiteny Andriamanitra fa miafina ao ambadiky ny fahendreny sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara ny voninahiny. Miafina ao ambadiky ny fahendreny sy ny fanambarana avy amin'ny fahalalana azy tsara ny voninahiny. Zany hoe ianao rehefa liana androso alala tsara an'Andriamanitra ka mandray fanambarana avy amin'ny fanamasina
ny am'ireo zava-miafina oampon'andriamanitra tsy misy mahalala afa-tsy ny fanahany zay mivolazan'ny Korintiana voalohany toko faharoa ozy izy fa iza ny mahalala ny oampon'ny olona afa-tsy ny fanahany olona ary iza ny mahalala ny oampon'andriamanitra afa-tsy ny fanahan'andriamanitra rehefa ndraisitsika ny fanahan'andriamanitra dia afaka mitondra antsika mitsangatsangana lalina ao am-pon'andriamanitra maneho lay tena may izy azy le zavatra andrasany amin'ny olona le zavatra mapety fanotronana le manetsika azy eo amin'le tena mapety azy amin'ny mahandriamanitra tena may izy azy eo amin'ny fiainantsika dia ozy izy andriamanitra misy karazam-boninahitra manamarina anao teraka avy amin'ilay fahendrena vokatry ny fanambarana sy fahalalana azy tsara eo amin'ny fiainanao ireo ny fototra maritra ny dinga amin'ny voninahitra isy ny olon'andriamanitra tsirairay avy zany hoe ireo le atao hoe gida zany hoe ireo mitondra taridalana amaritra n'le fisehoana mifanaraka amin'le révélation sy le fahalalana marina ny amin'andriamanitra zay le tonga fahendrena afa-tsika miatrika amin'ny fiainana eo amin'ny fanompoantsika n'andriamanitra sy ny fiarahantsika aminy faharoa telaza amintsika koa andriamanitra na ny ten'andriamanitra eto fa ny voninahitr'andriamanitra ao amin'ny voninahitr'andriamanitra avokoa ny miangy ny zavatra rehetra momba ny fiainana zany hoe izy ny ray ny voninahitra miainga ao amin'ny voninahitr'andriamanitra daholo ny manifestation n'andriamanitra rehetra dia zay no mahatonga n'andriamanitra milaza fa ny zavatra itra zay ataon'andriamanitra dia miainga ao amin'ny voninahiny ary miverina ho voninahiny maretiaka ao n'andriamanitra halleloia ahoana ny fipetrak'izay hitanareo hiditra lalindalina kokoa amin'izay tsika andriamanitra dia andriamanitra mahagaga izy ny tompony fahasoavana misy ny fioarany fahalebiazan'ny heriny zay aseho izy izy Paoly aseho amintsika amin'ny alalan'ny fampahiratana ny masony saitsika alatsika ny fanantenana zay miafina atao amin'ny fiantson'andriamanitra atsika maneho ireo areny voninahitra sy lovany amin'ny olony masina voalohany ry havana eto somary lalindalina koa fa tiako anaraka tsara ianao ohatr'izao miseho amin'ny voninahitra misy raha matoa anankiray mananjanaka amin'ny fomaraina izy dia vo fomaraina izy anakefatra ny zanany ro zanandreo samy manana ny zavatra tiany ny anankiray ny teny tamin'ny mamany za maman anaovy pain batard mofo topaigna za maman ny anahy tiako galety ny anahy maman tsy galety indray jalebony toy izy indray le anankiray fanefany ny ahy tiako beignet de banane mofo akondro toy izy le raha matoa fomaraina ahoana ny mahako ny olona andreto zanako anakefatra reto ahoana ny fomba mahako ny olona andreto zanako anakefatra reto toy izy le raha matoa zany rehetra zany azo atao rehefa miainga avy eo amin'ny lafarinina rehefa misy ny lafarinina azo atao ny jaleby azo atao ny mofo akondro azo atao zay ingrédient mety hoe anampiana azy fotsiny fa ny bazy teo amin'ny lafarinina daholy ohatr'izay ny voninahitra ao amin'ny voninahitra daholo no miainga ny zavatra rehetra ilainao raha hivavaka izao tsika indro ny arivo dia ohatr'izao ny zavatra mitranga samy manana ny matery azy tsy fironona ny olona zay tonga eto misy olona manapahatakarana lalina raha-piombonana amin'andriamanitra dia tonga any amin'ny dingana ara-panahy be ny zavatra mampangetaeta azy tsy amboarina le izy na hoe miezaka ianao ny anina an'izay fandriana sy etaeta zay ao anatinao vokatry ny fandrenesanao toroteny fa teraka avy amin'le fitombonao mihitsy ao amin'ny teny le etaeta lalina anananao an'ilay dingana ara-panahy zay tena mapety an'andriamanitra sy andrasany amin'ny olona toy le taridala amin'ny Paoly hoe vavaka ozy izy mba ho ao amen'andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika ho anareo le ray ny voninahitra io izy izy na hoe le ray manam-boninahitra le tompony voninahitra ny anananareo fahendrena sy fanambarana amin'ny fahalalana sara misy olona zany mametraka ny lanja ny fahalalana en'andriamanitra ho ambony lavitra noho ny zavatra rehetra zay tadiaviny zay le hoe mitombo amin'ny sekoly ny fanambarana mitombo amin'ny sekoly ny fahendrena tena hoe etaetany lalina ohatra ny tsy hitantsiny hoe
inona ny problema ny eto ambonin'ny tany fa ny fisokafany efa tena amin'ny tontolo ara-panatanteraka. Mahatratra ny ofenitra zay nandole amin'ny Paoly io hoan'ny olona rehetra. Fa nga Paoly tsy manan-javatra ilaina, fa nga Paoly tsy mba manatokantrano mahatery, fa nga Paoly tsy mba mananjanaka irina, fa nga Paoly tsy manana ny fiaina amin'izao fiainan'izao tena hoe mahatery ao anatin'ny fo ka tokony ho antony bavaka. Antsiny mipiny rehetra mba anam-panantenan'ny zavatra avy amin'Andriamanitra. Tsia! Fa misy antony mahatonga ny Paoly manao an'io vavaka io. Adino ny Paoly avokoa ny tontolo-piainana maha-olombelona azy rehetra taoriany fionany marina tamin'i Jesosy, satria ny sokafan'i Jesosy ny masom-panahiny anome lanja ny hery sy ny fahefan'ny fanapahana ao amin'ny Kristy ho ambony lavitra noho ny zavatra rehetra tadiavina. Inona ny dikany? Ndao mazavay kely amintsika vetivety. Hitanareo, zany mahatonga ny sekoly tsy dingana misy ny olona ao anatin'ny fanompona tsy mitovy. Romaritra efi-boninahitra isy hon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona dia voafaritry ny fahasamihafany etaetan'ny olona tsirairay avy tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa zao anefa mahafinaritra, Andriamanitra dia mahay miaraka amin'ny olona ary mitantana ny olona eo amin'izay dingana misy azy. Tsy mekitsiny ianao raha tonga eto dia misaina hoe ny azo ny tena mahatery ahy, angatao amin'Andriamanitra any izay fahindrina tadiavinao, izay fanambarana ilainao avy amin'Andriamanitra. Fa ny azo ny tena mahatery ahy nitrosako. Tiako van'Andriamanitra nitrosako. Tiako Andriamanitra mba hanome taranaka. Tiako Andriamanitra mba hanome tokantrano ahy. Tiako mba hilamina ny fiainako miaraka aminy. Tiako azava tsara mba tsy tetra tsony ro karazan-javatra maro samihafa zay sakatsaka noho ny fiainako, fa mba hilamina tsara. Zany no mahatery hafa zay fanambarana any, zay fitombona amin'ny fahendrena any, anao zany. Fa zao ny zavatra mahafinaritra, ohatra n'le renin-jaza ho tokantrano Andriamanitra. Vitan'Andriamanitra migere an'izany ao anatin'ny ray segondra, mifanaraka amin'ny etaetapon'ny olona tsirairay avy zay tena tonga eo amin'ny fanatrehany ka maniry azy fatratra. Isaky ny mietsika nefa ny finoantsika, isaky ny mietsika ny finoantsika ao anaty. Dia ozy izy ny apôstôly Paoly hoe, ozy izy ny apôstôly hoe zay areny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina ozy izy, ary ny fioarany alehibiazan'ny herinao tsika izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany. Io le naseho tamin'ny fitsangana amin'ny Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty ozy izy amin'ny 20 sy nampitoerany azy eo amin'ny tanankavanana any amin'ny avo. Zao mipetraka le izy. Raha vao mietsika ny finoanao na zavatra faran'izay kely indrindra sy bitika aza ny zavatra angatanao, dia tsy latsa-danja ny herin'Andriamanitra miasa ny fiainanao, fa ilay nananganany an Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty iny, iny le fototry ny hery sady amaly anao amin'le mahatery anao, no anangana anao any amin'izay nahalavo anao, no anosika anao any amin'izay dingana tiany androsoanao, manampy anao amin'izay iny ihany koa no mbola manome antsika ny hery ahafahantsika mifandray amin'ny fanambarana marina, misokatra amin'ny fahalalana tsara ary mandroso amin'ny dinga amin'ny voninahitra. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Ka mety samihafa mivavaka, mety samihafa ny ataka ny tsirairay avy, mety samihafa ny dingana sy ny vao ara-panahy misy ny tsirairay avy, fa ny vahaolana dia ao amin'ny voninahitran'Andriamanitra daholo. Io voninahitra io no manome antsika tokantrano, fisandratana, harena, fahendrena. Io no manome antsika ny zavatra, ny fahafenoany zavatra rehetra. Misy manana dingana ambonimbony kokoa dia manapahatakarana ny ombona aminy amin'ny fahafahatsika miaina ny fanapahany ho ambony lavitra mihoatra noho ny zavatra iritsika mba ho ataony. Misy karazan-javatra indraindray tian'Andriamanitra anokafana ao anatin'ny fotsika ao, reo karaza pahatsarana tia nitondrana amin'ny fiainantsika mihoatra lavitra moa izay mahabadenina antsika nefa tia ny hamaliana antsika ny amin'izay tsy takatry ny saintsika. Fa zao mila mandroso ianao eo amin'ny dingan'ny fisokafana ara-panambarana ny amin'Andriamanitra sy fahalalana azy tsara. Teto ny nanisany nanaitra ny 9:20. Ary mba ho pahiratina ny mason'ny sainareo mba ho fantatrareo zay fanantenana avy amin'ny fiantsony. Apahiratina ny mason'ny sainareo mba ho fantatrareo. Andriamanitra tsy miteny hoe mangataka mba hanana maso nareo, satria le maso efa misy afaka mahita. Fa ozy izy apahiratina, ny dikany hoe apahiratina, mila mazava ianao mba hifankahita amin'le fikasan'Andriamanitra. Tsisy fanantenana ao anatin'ny olona raha tsy nialoava ny teny fikasana. Tsy afaka ho teraka amin'ny fanantenana raha tsy misy teny fikasana mampiorina. Tsy maharety eka ao n'Andriamanitra.
eny hoe noho izany ny fikasan'Andriamanitra dia efa mipetraka melota ao amin'ny fiantsoana fa ny mahatonga antsika tsy mifankahita amin'ilay teny fikasana sy velona amin'ny fanantenantsika satria tsy mahiratra ny mason'ny saintsika sy ny fotsika, tsy ampy ilay fampahiratana. Halleloja. Zay ka ilay rôle ny fanambarana mifampiankina ilay vavaka voalohany sy ilay andino ny faharoa. Ozy izy dia apôstôly Paoly mba homenanareo ozy izy ny fanahy ny fahendrena, tsy fanahy ny fahendrena avy amin'ny fanahy masina ihany ilay fahendrena fa tsy hoe fanahy manokana akory. Avy amin'ny fanahy masina ihany ilay fahendrena. Rehefa ao anatintsika amin'ny fanahy masina dia manavao ny saintsika amin'ny fanahy masina, manokatra ny fotsika amin'ny fanahy masina. Zay ilay fahazavana tonga ao anatintsika. Io rehefa tonga ao anatinao io fahazavana io dia ka ekenao amin'izay. Ahoana ny fomba ny ekenao an'ilay izy? Manaiky ianao ny fanasan'i Jesosy. Inona ny fanasan'i Jesosy voalohany? Fitiniko ilay tamin'ny heriny, makanesa ty amiko, ianareo rehetra izay miasa fatra sy mavesatretana, fijanona menareo fitsarana. Raisina ny fitsarana amin'ny faneketsika anantona an'Andriamanitra. Fa miasa le fitsarana, lasa hita le izy, lasa iainana le izy rehefa mianatra amin'ny Jesosy ianao. Ozy izy hoetiny zioka ka menara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona poa dia ahita amin'izay le fitsarana nomenanao teo, lasa hitanao ahita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Inona ny tiany Jesosy ho tenenina? Eo amin'izay le fifampiankinana misy. Hitanareo ny Baiboly dia milaza ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Raisitsika kely ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ozy izy ny Baiboly hoe halleloja. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe menara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona poa dia hita fitsarana ao amin'ny fanahinareo nareo. Hita le fitsarana rehefa manaiky ianao ho isan'ny olona anaiky amoaka fahalemem-panahy hianatra amin'i Jesosy sy manaiky anaisotra n'le avonavo-po satria Jesosy dia tsy miavona-po. Dia zao miara-miasa ny fanekenao ampitoetra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fiorenanao ao anaty hiantehitra amin'ny fahatokian'Andriamanitra, fideliten'Andriamanitra. Manomboka mitombo ao anatinao le fahatakarana hoe fidèle Andriamanitra. Hitanareo rehefa miakatra ny niveau ny fanambarana, miakatra ny niveau ny fahalalana an'Andriamanitra dia manomboka mitombo le fatra-pahatokiana ao anatinao an'Andriamanitra. Dia ozy izy ny apôstôly Paoly hoe ary ny fiadanana ozy izy, fiadanana zay fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Hitanareo mampikorotana ny olona rehefa tsy voageren'ny fahalalana-tsony sy ny sainy ny zavatra mitranga. Fa le fiadanana omen'Andriamanitra anao vokatry ny fitombony le fatra ny fahatokiana an'Andriamanitra anatinao, ny fianteranao ny fideliten'Andriamanitra dia ahatonganao hisitraka n'le fiadanana avy amin'Andriamanitra. Le fiadanan'Andriamanitra. Ino ny fiadanan'Andriamanitra io? Io le nitenen'i Jesosy hoe makanesa ty fomeko fitsarana ianao. Zany hoe io tsy fiadanana azonao any amin'ny voly tototonao na ny zavatra tena everinao fa hitana fahasambarana, fa io tsy maintsy teraka tsy teraka io raha tsy avy amin'ny fanoloran-tenanao anaiky anantona an' Jesosy sy andray azy. Amen. Dia zao mipetraka le izy. Rehefa manantona an' Jesosy ianao dia zavatra ataon'i Jesosy dia zao mianara amiko. Ianao zany tsy hoe tonga manantona fotsiny dia omenanao izy dia aktive eo azy. Fa ianao mila miditra ao amin'ny teny mitaratra an' Jesosy sy ny toetrany. Mianara amiko. Dia inona le fianarana? Tonga dia men Jesosy le kory fahalemem-panahy sy tsy fiavonana am-po. Dia Jesosy hitanareo amin'izay le fitsarana. Zany hoe mahazo toerana le fiadanana avy amin'Andriamanitra izay voalazany apôstôly hoe mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Ahoana ny fisehoan'le izy? Io fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra io le fahatoniana mampahazo aina ny fahefan'Andriamanitra sy ny fanapahany ao anatinao amin'ny fahasoavana. Andraso ho azavaiko kely. Ho tonga antsika fa zataitra. Ahoana ny fisehoan'le izy pasteur? Ohatra zao le izy. Ohatra zao le izy. Jesosy tonga dia nahazo toky ny amin'ny fikasany rainy taminy. Romanina Jaona 9:20. Ary zay miaraka amiko dia eto amiko mandrakariva izy fa tsy mandao ahy mihitsy satria za manao zay sitrany. Rehefa manao zay akasitrahan'Andriamanitra ianao, inona zavatra takian'Andriamanitra amiko sy takian'Andriamanitra aminao? Manao zay akasitrahan'Andriamanitra.
Ny zavatra tokony katsahantsika eto tany tsy ny ampiadana antsika amin'ny zavatra rehetra ilayntsika, fa ny ametraka ny fakasitan'Andriamanitra ho ambony sy mihoatra lavitra no ny zavatra iritsika rehetra eto ambony tany ka ilantsika ny taran'Andriamanitra. Fa rehefa tanteraka ny fakasitan'Andriamanitra anao dia Jesosy satria za manao zay sitrany dia tonga dia mipetraka ho azy le antoka hoe ny Andriamanitra tsy manda ho azy any, fa eo foana izy. Noho izany mora kokoa le fomba fijery mitopy any amin'Andriamanitra fa tsy mikoropaka. Halleluja. Rehefa maro toerana le zavatra takian'Andriamanitra ao anaty ka nianatra tamin'i Jesosy ianao, nanaiky andrain'le fiadanana ianao ary hifankahita amin'le fiadanana ianao. Dia inona no lazain'i Jesosy? Halleluja. Io teny fikasana io dia maro toerana. Inona le fikasana mahatonga antsika amelona fanantenana avy amin'ny fiantsoan'Andriamanitra? Inona le fikasana mahatonga antsika amelona fanantenana araka ilay natsoin'ny apôstôly Paoly eto? Halleluja. Hoe io izy le izy. Ary mba hampahiratona ny mason'ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony. Ino io fanantenana avy amin'ny fiantsony io? Inona le fikasana mahatonga antsika hanantena? Satria tsisy fanantenana, fa ny fanantenana dia teraka avy eo amin'ny teny fikasana. Ka raha tsy misy fikasana tsy misy fanantenana. Ino io teny fikasana io? Voalohany, Baiboly dia milaza fa ny fikasan'Andriamanitra dia mametraka, fa tsy maro toerana ny testamenta sy ny andovatsika ny zavatra rehetra raha tsy maty ilay efa nanao ny testament. Jesosy maty mba hamarina eo amin'ny fiainanao ny lova rehetra amin'ny zavatra rehetra, anananao antoka fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny mialohan'ny fotoana ho anao zanak'Andriamanitra. Dia ahoana ary pasterany tsy mety azoko mihitsy ilay izy, satria ny sainao mbola toe-tsainandevo. Onona toe-tsainandevo? Ny toe-tsainandevo eto dia ny Galatia toko fahatrany voalohany. Raha mbola zaza ianao izy ny fahatakarana, niveau ny fahatakarana tsy eo. Ndaso averiko niveau ny fahatakarana tsy eo. Natompo ny zavatra rehetra ireo sady mpandova. Dia mitovy amin'izao tontolo izao izay andevozon'ny filana ihany ny approche-nao amin'Andriamanitra. Tonga ianao miaraka amin'ny olona feno etaeta fotsiny ahita ny asan'Andriamanitra. Fa tsy miconsidere le testament efa napetrak'Andriamanitra hoe anao ny zavatra rehetra. Tsy afaka ny ho tonga saina ianao raha tsy amin'ny bonne relation et communion amin'Andriamanitra. Azonao petraka ilay izy, andraso ho azavaiko kely. Rehefa tsara ny fiombonanao sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny zavatra pitain'Andriamanitra ao anatinao voalohany dia zao esorony le soif na le etaetany izao tontolo izao ao anatinao. Fampidiriny ao anatinao ny fisokafanao ao anaty fahatoniana fa manana ny zavatra rehetra ianao miaraka aminy. Azonao petraka ilay izy. Amin'izay fotoan'izay miara-mandroso amin'ny fahatsarana hitanao eo amin'ny fiainanao, mifamatotra amin'ny fandrosoany fiainam-pananao. Ny tanjon'i Jesosy tsy hoe hanambe ianao dia hariny amin'ny andro farany, fa ny tanjon'i Jesosy misy fiatraikany eo amin'ny fiainanao le fahatsaranao amin'ny tontolo ara-panahy. Halleluja. Dia miara-mandroso amin'izay koa ianao hifankahita amin'ny fotoana hampakarany ianao. Tsy mare tiaka ao an'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra anankiray nitranga? Le maty nantsika ny testament dia nitsangana tamaty rehefa avy eo. Fa naninona izy no nitsangana tamaty ka velona indray? Anara-maso izy ny fahataterahan'ireo testamento ireo taorian'ny fitsanganany. Izany hoe sady tsy narina ianao hoe maty izy dia ianao rery ny fofotra ijeren'ilay izy eo, fa nitsangana tamin'ny maty misy izy anara-maso hoe vita ny testament dia izy amin'izay ny ampahory aniza ary akaiza eo amin'ny fiainany zanako. Halleluja. Tsatrako ilay izy ao amin'ny Romanina toko valany dimy fafito ambin'ny folo. Raha zanaka ozy izy dia mpandovan'Andriamanitra, mpiray lova amin'ny Kristy koa. Halleluja. Raha miara-miaritra amiko ianareo izy dia ara-manamboninahitrika amiko ihany koa. Inona ny tiany ho tenenina? Raha renao zany teny zany dia zao ilay fahamarinana miafina ao ambadika izany. Andriamanitra dia efa nanao ny zavatra rehetra, ozy izy ny teniny eto, nampanekeny mialohan'ny fotoana ny zavatra rehetra eo ambany tongony, eo ambany tongotry Jesosy. Dia iza ny lohany? Jesosy ny lohany, dia tsika le tenany. Dia teto no nananako fahatsapana. Ny zavatra nitranga somary ohatry mampimekely izay. Ozy izy ny apôstôly Paoly. Ozy izy ny apôstôly Paoly. Nampanaiky izy ny zavatra rehetra eo ambany tongony.
zay hoan'ny nataony to ambany tongo ny zavatra etra ndasolovakiko kely zay nataony to amin'ny Kristy Jesosy tanangana azy tamin'ny maty sy nampitoerany azy eo amin'ny taniny ankavanana ny an-danitra ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra sy ny rehetra sy ny fanjakana ary ana rehetra zay tonony tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny avokoa dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambany tongony izy Jesosy io zany ka nanao azy ho lohany izy ny lohany manapaka ny zavatra rehetra ho amin'ny fiangonana izay tenany dia fafenon'izao zavatra rehetra zao amin'ny rehetra dia ndony antsika isaina kely n'ity zavatra anankiray ity Jesosy Kristy tamin'izy nitsangana tamin'ny maty dia le herin'ny fitsanganany tamin'ny maty iny raha hitaritsika kely amin'ny fotoana iverenany dia mahavita manova antsika ao anatin'ny ray mpimaso hitafiny tsy fahalovana iny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty iny zany hoe iny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty iny zany manana vanim-potoana anatanterahana ny fahafenon'ny fepetra ny herin'ny fitsanganana amin'ny fandevonana ny fahafatesana mandrakizay ao ve tsika fa zao melohan'ny fotoana alevona ny fahafatesana ampandresentsika ny herin'ny fahafatesana ny fahafatesana no noreseny dikan'izay mbola tsy levona ny fahafatesana raha mbola mitafy nofo ianao satria io nofo tsy maintsy levona na rehefa miveriny Jesosy dia manjavona na mandalo fahafatesana melohan'ny fotoana iverenany efa nazavaiko zay fa herin'ny fitsangana eo anatinao zany mahavita hatramin'ny mampanjavona anao ray minitra ray segondra ratsasa segondra ndray mpimaso melohan'io fotoana io nefa io hery io efa nomeny meloa ao anatsika tamin'ny andraisantsika an' Jesosy sy ninotsika azy ditanao misy fioarany fahalebiazany hery matory ao anatinao fa maninontsika ny tsy mifakahita amin'ilay izy satria tsy manaiky ho azavain'le révélation mihitsy ny ao anatsika mba hahafahan'le teny mahazakany ao anatsika dia zao no izy ny seza fiandrianany herin'Andriamanitra dia toetra n'Andriamanitra ny toetra ny seza fiandriana amin'ny fanahy zay mahatonga ny devoly mampiditra toetra koa mba hahafahan'ny ao anatinao mamana anana ny seza fiandrianana hitoerana hiazona ny fiainanao fa rehefa mitonga koa Andriamanitra dia mampiditra ny toetrany izy zay mahatonga ny Jesosy ny teny hoe tsy afaka hiasa mihitsy le fiadanana avy amiko raha tsy mianatra amiko ianao menara ale ny fanahy hitanareo am'izay ny vokatry ny fanahy ny seza fiandriana ny hetsiky ny fanahy sy ny fampiasan'ny fanahy tsy mare diaka ao an'Andriamanitra dao tsy kiditra lalindalina kokoa dia ozy am'izay Jesosy raha ny fanahy ozy izy zay nanangana an' Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia zay fanahy nanangana an' Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty zay koa no amelona ny tenanareo zay mety maty io mba hahafahanareo manantena fiainana halleloia ianao zany so manandrana melohan'ny fotoana ny vananao ny hery ny fiainanao avy zay novananao hitafiny tsy fahalovana melohan'le tsy fahalovana karakaraina sy reparena aloha zay tsy mety zay no mahatonga ny fanahy nomena meloha tiany ianao mbola havita tsara hatramin'ny farany zay zavatra tiany ampanaovina anao afaka mandalo ny aretina fa raha matsilo tsara ao anatin'ny sainao zay mifahatakaran'izany dia le fahendrena sy fanambarana marina no hiazona anao satria voniny ianao no isan'ny olona anankiray anapa-kevitra andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra hiala amin'izay mampalahelo azy dia azo antoka fa tsy mila hoentina mambavaka fa hitaina ohatran'i Jesosy koa ianao azay miaraka amiko dia to amiko mandrakariva izy manotrina izy satria za tsy miasa saina amin'ny zavatra hafa akotriny ianao zay akastany tsy mareteka ao an'Andriamanitra halleluia tsy misy asa saina ao ana délivrance ho an'ny olona manapa-kevitra ny aina amin'ny sitrapon'Andriamanitra velatra ho an'ny rehetra ny famarina ny fanambarana ny volonté n'Andriamanitra ny mamaky azy dao tsika hiditra anatina fanoharana anankiray sika ny sotominy ao amin'ny Efesana toko faharoa-andimy fahaenina hitoetra ao amin'ny Kristy ao ankavanany iray ianao androany ao amin'i Jesosy Kristy fanahany an-danitra misokatra eo ankavanany iray Jesosy mitodika ohatr'izao dia tsy izy no miteny fa ianao no miteny amin'ny alalany eo anatrehany iray zay le communion rehefa tsara ny communion dia miampita ho azy ny afatra androany ianao olombelona eto ambony tany fa izy fanahy ao anatinao dia zay mahatonga ny fanahy masina manampy antsika ho solo vava hitondra ny vavakintsika eo anatrehan'Andriamanitra mba ho reny le mpisolo vavantsika ny an-danitra eo kavanana indray ozy izy ny jaonina dia izy indray mampiampita amin'ny anarantsika eo amin'ray satria eo kavanana izy nareo amin'izay le fiara-miasa misy eo amintsika sy Andriamanitra dia ohatr'izao mipetraka ilay izy rehefa nampitoeriny any amin'ny avo ianao eo ankavanan'ny Kristy ara-panahy dia iny ny zavatra mitranga izy ny lohany ianao ny tenany
Ary hitako amin'izay na tonga an Jesosy ny teny hoe ozy izy Jesosy hoe zanak'olona ozy izy tsy mba manana na zay de tranona tahaky ny amboa olo ozy izy tsy mba manana an'izay izy-triany de ohatr'izany koa ny zanak'olona de tsy mba manana ozy izy any Mateo 5 any tsy manana izy izy na de zay anytriany lohany azy de ozy izy mpianatra tsika hoe manana membre be deaibe atoko ty rehefa nao fandraisana tsika misy trano idirana tsika misy trano isitriana ihany rehefa matory fa ino ary ny tiany Jesosy ho teneniny Jesosy tsy nahita tory izy tsy manan-kitoerana izy mandra-pahatonga azy ho ao anatinao. Azonao fetaka ilay izy dia ho ao anatintsika Jesosy. Zany hoe namaiky an' Jesosy dia le fahatanterahany teny mpaminaninona mpanambaraina ny Joela fa amin'ny andro farany androtrano fanahy ho ao anatin'ny olona ary ny fanahy tsy avy amin'Andriamanitra directement eo amin'ny olona fa tsy maintsy mandalo amin'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana fa zay manana ny Jesosy ny manana ny fanan'Andriamanitra ao aminy ary rehefa ao amin'ny olona ny fanan'Andriamanitra satria ny ainany tamin'ny fahamasinana so teo amin'ny nofo tamin'ny alana zanany latokany zany dia tonga nitondra ny anarana hoe fanahy masina ao anatin'ny olona. Mpamaro toetra manana ohatran' Jesosy izy hoe teny tonga nofo dia natao hoe Jesosy tsy manana zany ny fanamasina fa zay hitany rehetra teo amin'ny Jesosy no entiny ao anatinao. Noho izany ny fanamasina dia maneho an'ny Kristy ao anatin'ny olona satria zay avy amin'ny Kristy ihany ny raisy ny fanahy eo amin'ny olona sy asehon'ny olona amin'ny fanambarana sy fahalalana sary tsy marety dia hoana fisehoan'ilay izy manjary manomboka maro toerana ao anatinao ty fahamarinany ty atsangan'ny tana zay mianao zay manomboka zakany fahefan'Andriamanitra ny ao anatinao iaina ao anaty fahatonina satria manomboka tafiditra ianao ao anatina fahitana sy fomba fijery mametraka ny fahalebiazan'Andriamanitra ho ambony lavitra noho ny zavatra rehetra zay atrehanao tsy hoe fantatra ao amin'ny saina fotsiny zany fa lasa marina sy mioropaka ao anatin'ny fonao lalina mitondra ny fandraisan-dahatra ao. Ahoana pasteur jereko tsika vetivety inona ny zavatra lazain'ny tenin'Andriamanitra ianao zao any an-danitra dia inona ny lazain'ny baiboly mipetraka ao an-danitra ianao ny zavatra rehetra zay mitranga dia iomezanao. Nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina anohan'ny foana ny firenena reo mpanjaka ny tany mitsangana ary mpanapaka miara-mioka no ohatra ny Jehovah sy ny Mesiny ka manao hoe aokotosantsika ny famatorany ka aritsika hiala amintsika ny famehezana zay mipetraka ny an-danitra maninona miome ny tompo manesy ireo. Ianao ne zao tsy atao tany fa fanahy okavanany ray eo anatrehan'Andriamanitra. Noho izany zay pon'ny lanitra rehetra sy zanak'Andriamanitra dia natao ime miaraka amin'ny tompo mitazana eo amin'ilay toerana avo nametrahana ny zavatra misy rehetra eto ambonin'ny tany. Lasa écran vatanao hitazanana mason'Andriamanitra ny zavatra mitranga ahatonga anao itsika satria malala fa mahatoky ilay nanome anareo ny teny fikasana ary izy ihany no anefan'ilay izy. Averiko manomboka maro toerana anatin'ny fonao lanja sy fahalebiazany atao hoe fidelité n'Andriamanitra mahatoky lay nanome anareo ny teny fikasana zany hoe isaky ny misy teny fikasana tonga dia lasa velona eo anatin'ny fonao fa tsy ny zavatra hitan'ny masonao mihitsy no hamaritra ny fitondran'Andriamanitra rapitso amin'ny fiainanao fefa manomana zavatra goavana mbola tsy hitan'ny maso izy nandrenesin'ny sofina naniditra tao am-pony izany izy izay tsy nampifamatorany tamin'ny valimbavakao fa tamin'ny fiantsony. Tsy anareo no mifidy za no mifidy anareo zany nanindry anareo mba handesy amo mba haretany vokatrareo mba homenindray nareo zay ny an-danitra anareo sy angatanareo amin'ny anarako izy izy na inona
avy eo milanja amin'ny fahatokiantsika no mitoetra ao anaty fiadanany satria vonontsika ny anefi zay zavatra tia ny ainatsika avy amin'izay hitarafatsika azy amin'ny fianarana mianara amiko mivoaka ho azy ilay fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra hatonga itsika ao anaty ranomasina dia maro toerana amin'izay ranomasina manonja tafiotra mpanoerana mijerendry zareo Jesosy nandeha teo ambony rano inona ny tiany tompo ho tenenina hofaranako amin'izay nitoryteny aorianan'izay ozy Jesosy misy dinga amin'ny voninahitra avo tiako iarahana aminao zay ny antony ny atsoko anao fa zao problème ny tiana ho ianarana zavatra tsy tokony ianarana tsy fahagagana ny ianarana tsy famantarana ny ianarana tsy fanasitrana ny ianarana tsy zay no ianarana amiko fa toetra ny ianarana zany hoe mavony olona be ty be te androso amin'ny vokatra fa taraiky amin'ny toetra tsy marety Andriamanitra mitady anao hijoro amin'ny toeram-pahamasinana mendrika ny hitondra ny ianarana zay mahatonga baiboly milaza amin'ny Jaonina 7:1-2 ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao tahaka izay hanambirina amin'ny fiainam-panahinao dikan'izay ny fiainam-panahinao ambony lavitra noho ny zavatra rehetra tadiavinao tsy tokony hisy fanambirana ho an'ny olona tsy manana fiainam-panahy mendrika zay ny tiany baiboly ho tenene fa zao manjary mifankahita amin'ny autorité an'Andriamanitra ianao dia lasa mitoky amin'ny fidélité an'Andriamanitra ianao dia manjary lasa manana fiadanana ao anaty ianao mihoatra noho ny fahalalana rehetra satria nahoana mampiraikitra n'ireo rehetrarehetrareo anamorana ny anokafana ny vision anao ny famelaranao seza fiandrianana ao anatinao hoe mandrosoa Jesosy mipetraha eto ianao ino ny toeran'io toetra vokatry ny fanahy tinina androany dolo ny lesona andritra ndray volana seza fiandrianana lezy dia ahoana ary mipetraka izany azonao omena kely ve paster fanoharana ao anaty baiboly mba hijoro amin'izay izay hitoetra tsy angoly fa ho resy ny devoly raha ohatra ianao ka hijoro zahay menakavy tsy hikoro fa ny zavatra hitranga tena velona izahay pastera hijoro vavolombe raikitra nandeha Jesosy teny ambony rano Matio 7:20 ny 9:7 Matio 7:20 ny 9:7 ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko raha ianao ihany dia saovy manantona anao eny ambony rano rivotra misafotofoto tempety zany miaraka mikotroka selona miraraka ny orana efa manomboka manaotra zao ny sambo kely matahotra ny olona sa tsy matahotra mitepitepy anao eny ampovoan-drano be tao anatin'ilay izy iny Jesosy nandeha teny ambony rano tonga ny fotoana isehony Jesosy hoe zay mampikorotana anao zay mampitepitepy anao enitsy ano mitsangatsangana halleluja halleluja le rano misafotofoto mampatahotra anao diavony tongotra tena hitako amin'izay ty le teny ty hoe hita eto hoe ozy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny vevinantsika kely ny Efesianina vetivety isana toko voalohany 2:20 ozy izy 2:20 zay nataony tamin'i Kristy Jesosy tany nangany azy tamin'ny maty sy nampitoerana azy ho tanakavanany ndray eny an-dany ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra sy ny hery rehetra sy ny fanjakana ary anara rehetra zay tononona tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avokoa zay mampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany tongony fanareo amin'izay hiteny aminao androany aiza ny loha tondro hoe ny lohanareo aiza ny loha partia ny loha ve ny tongotra partia ny loha ny tongotra ohatry ny mampimera tonga dia loha dia tongotra ohatr' izao mantena tonga dia sampona fiantsoana azy fa ny tongotra partia izy amin'ny vatana amin'ny teny dia iza ny tenan'i Kristy fiangonana tsy fiangonana ny tenan'i Kristy
nataon Jesosy ny zavatra rehetra, ny fanapahana sy ny baiko ao amin'ny loha. Tsy mahazo manao zay tianao ny vatanao ratsy resy lahatra ny sainao anao an'izany. Noho izany misy olona sampony eto ny tanana mandeha mialoha ny baiko ny saina. Zany ny problème tonga le autorité tsy mahazo toerana. Satria ny autorité mahafantatra hiérarchie. Misy zavatra tsy ekena mihitsy tsy tranga satria tsy zay ny lojika nanaovana azy. Zay ny mahatonga anay mamerina anareo hiavana aminy. Fa rehefa mihavana aminareo ka misokatra ny saina, mora be le commande. Ozy izy Petera, atsoerara ianao marina io, tonga dia napetrany tany amin'ny lohany le izy. Dia ozy izy le corps, makanesa dia amiko dia ozy izy Jesosy hoe iny izy nandeha teny ambony rano koa. Satria nahoana? Jesosy tsy mainka aneo ny tenany eny ambony rano. Tsy tokony ho faty akory izy ary mahavita manapaka ny zavatra rehetra. Fa ny antony natonga azy nandeha teny ambony rano, isitona amin'ny Petera akeny aminy, ahalala amin'ny Petera. Fa rehefa mino an Jesosy Petera, dia izay zavatra ataon'i Jesosy ho ataony koa ao anaty fankatoavana. Tsy mahamaiky aloha ny taratra Petera mandeha eny ambony rano, fa ny mahamaiky ny anova amin'ny fo anaiky commande-ny Jesosy hoe makanesa ty. Rehefa Petera nilainy izy mandeha mirobo-drano, makao misampokely ny Petera sotomina amin'ny tany miakara, tany amin'ny solavo. Rehefa izy nivoaka, Petera ny tia nivoaka, eny ambony rano, eny amin'ile tahotra Petera reny mihitsy nitsangatsanganana. Fa manina izy manao an'izany? Tehitehiny Jesosy. Zay mampahory ianao dia andehanako, fa za tehitehiny aminao. Tsy ho any nanovako an'izany, fa ho anao. Lasa manomboka mahazo toerana ao anatinao ny fahatokiana avy amin'ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Zay le miracle. Halleluja. Mampitony ianao ny tafiotra satria zay mampahory ny hafa amin'izay, rehefa mijoro amin'izay toeran'izay ianao dia mampitsika ianao. Satria mahazo aina ny fitoeran'ilay fahatokiana mampitony ao anatin'ny fo, hiatrikady fa tsy maintsy mpandraisa ianao. Samby kely mitady divitry ny rano, mafy zany. Manelingelina sy mampatahotra ny rano, tsy moramora zany. Ny rivotra sy tafiotra ary tempety mitady andetika sy ampidobo andry zareo, tena sarotra zany. Fa tamin'ny fiambenana fahefatra amin'ny alina, nakeny amin'ny mpianan Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina. Hita mpianan Jesosy nandeha tambony ranomasina, tehiteny Jesosy hoe io zavatra mampatahotra sy manelingelina anao io dia andehandehanako, ho hitsakitsahako. Tsy hanafitra zany eo ary tsy hanapahefana amiko. Tehiteny aminao ary Petera, fa raha miaraka amiko ianao ka mitoetra ao anatinao ny teniko, zay nataoko dia ho ataonao koa. Ary ianao asa mihoatra noho izany ary ianao satria za makany amin'ny ray. Rehefa ao aminao ny fanahako dia hitoetra ao anatinao koa le fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Rehefa vitanao ny fianarana nanahafanao ahy tamin'ny vokatry ny fanahy zay toerana mampiorina fiadanana hanananao zay tsy nananany hafa fa nananako tiako ampitaina ao anatinao. Ka raha voasendra ny herika ianao ka dobo mitsangana manangana anao, satria tsy aiza ianao fieny an-dalana miaraka amiko, aza miverin-dalana fa mandrosotra ny farany. Tsy maharetika ao anatinao. Halleluja. Androany ariva manambara teny fahamarinana aminao amin'ny anaran'i Jesosy fa zay zavatra nampahory sy mampatahotra ny hafa io dia ho tonga diplôma ahitanao fahatsaran'Andriamanitra ho andehandehananao amin'izay eo ambonin'io. Ny antony dia tsotra, satria ty tongotra ty rehefa nateraka indray ianao ao Kristy, tsy tongotra normalina tsony, tongotry ny fiangonana ny dikany. Zay mahatonga ny tongotra ny lazain'Andriamanitra endreny tsara ny tongotry mpitoro filazantsara. Rehefa tena eo amin'ny tompo tongotra io ka fantsony eo am-pelantanany io tongotra io, mpandehandehany ambony rano, mpanitsakitsakolana. Haleluja. Tsy olona fa olana. Ao tsara ve? Tongotra mahagaga. Amen. Fangazany ihany adinitsika nga le biriky nitengena Balama. Balama ny teny ambon'le biriky. Biriky le falazaiko tamintsika. Biby anisany hoe dondrodondrona dia biriky. Zany mahatonga ny olona tezitra rehefa atao hoe biriky.
izy ireny tsy dia mahatakatra loatra fa zao tengena amin'ny balama le briky fa rehefa nitengena amin'ny balama le briky ny olona tsy pakatoan'Andriamanitra amin'Andriamanitra dia ambany grady no briky zany hoe tsy vendrana fa ambany vendrana azavaiko kely manaraka tsara nareo nandeha balama dia tsy tonga saina mihitsy le anjely efa eo aloha hitan'le briky dia le anjely zany efa mitondra sabatra eritrereto fa le briky indray manana vision mahita an'le anjely fa balama tsy mahita an'le izy dia niraisin'le hazo ozy izy ny baiboly dia miforotsifan'le briky dia mivily lalan'le briky fa tsy mety andehany amin'le misy an'le anjely fa maniny dia ozy izy fa maniny dia ozy izy le briky resaka tany fa maninona ny kapoanao nefa ela nitengenanao ana dia ozy izy ka ianao tsy mbola tonga zay hoe briky rehefa miresaka aminy hitanareo tsy mila olona maty avy any am-pasany zany hitsangany ijoro vavolombelona hoe misy ny elo fa na briky ara no miteny mbola tsy tonga saina ianao fa mafo mbola mandeha any izy dia mifiritsifany satria ity briky ity indray no andraisantsika lesona androany fa tsy teny momba amin'ny balama briky rehefa tengenan'ny olona tsy pakato dia sokafana amin'ny vavany ananatra azy fa ny briky rehefa tena hitengenan'ny olona tena pakato sady mety ohatrandry Jesosy any amin'ny testameta vaovao le tena ny kapoana sy le rotsakazo indray no lasa ny diaviny amin'izay rehefa hiakatra ny Jerosalema izy briky any io briky any io hitanareo mahasamy hafa ny testameta taloha sy ny testameta vaovao amin'izay le briky nampahorian'ny balama le hazo ny kapoana azy nijaly satria mbola niena tao ambany tsy fakatoavana no mpitondra azy fa rehefa nitondra Jesosy akatra ny Jerosalema amin'izay le hazo ny kapoana le briky tany amin'ny testameta taloha lasa natao lafika teo ambany nandehana tamin'ny tsorakazo re tamin'ny fetiny sapakazo e ditanareo misy briky kapoana amin'ny hazo misy briky manitsakazo izy amin'ireo ianao menao avy ianareo ny différence tsy tovizan'ireo anakiroroa samy briky azy ny tombony eo an'le testameta vaovao zay nampahorony tany amin'ny testameta taloha ny tapahany satria misy Jesosy teo aminy ianao tsy briky balamista no mitondra anao fa Krista tsy marety tao an'Andriamanitra halleluja hitanareo amin'izay zay mahasamy hafa an'le autorité ny autorité misy an'Andriamanitra zay mampahorony hafa itsikinao tsy marety ka ho an'ny tompo e zany le azontsika jerenao amin'ny numéro toko faharoa amby roapolo ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny dimy fafito amby roapolo tantara amin'ny balamy io amen tena amin'ny testameta vaovao koa hitanao fa niakatra amin'ny briky eo any Jerosalema Jesosy tamin'ny andro firavoravona tapeo anatin'ny baiboly fotsiny dia hitanao amin'izay hoe ary nisy briky nitengenany ary ny olona rehetra dia samy raha le briky taloha zao dia efa mitady hitsoaka vao nahitan'le ary ny olona nen'le anankiray voalohany tena azo raha ihany ny kapohany ny balama ihany ny kapoka fa ty toatra ny ray tanàna mihitsy sa mitondra firotsika dôly angambany nentin'ny trifona tena ty lavaka Jesosy fa ty briky anankiray ty tsy tahitra mihitsy izy niakatra ny Jerosalema satria nahoana tsy firitsoka no natao ampitsoaka eo amin'ny fiainana fa ninona hitany maso rehefa leo ambony ny banjinina fotsiny fa tsy akasika azy zany kay le izy lasa navelatra ena ny lalana ho hitsahan'le briky tsy nitongotra Jesosy neny nanitsaka an'le izy fa nitongotry le briky dia ohatr'izay mihitsy rehefa lohan'i Jesosy dia ny any amin'ny tongotra koa anitsaka olana problema aretina zavatra maro samihafa eny ambany tongotra ao zany halleluja halleluja tsy marety eka ao an'Andriamanitra e aniza zany io tongotra io any fiangonana zay mahatonga Jesosy ny tena Mateo toko fahavalo andiny faharoapolo Mateo toko fahavalo ny andiny faharoapolo zao ny vaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy sanao raisitsika ihany le izy fa so dia hoe amen ozy izy fa hoy Jesosy ny amboôly manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana zay hipetrahany lohany ozy ny mpianany Jesosy manana mpianatra maro tsika mampandrosatsika ao an-trano atory ihany tsika fa tsy tsisy isitrehany loha zany misy toerana efa natoritsika ny matetika rehefa tsy eto ianao ka ary amin'ny anina dia indraindray any amin'ny Lazarosy indraindray tsika ary amin'ny anina
tsy hoe tsy fisinitrano otoriana ny tiany Jesosy olazainy eto fa sisy hoe raha toka mbola tsy vonona sy tonga ny fiangonana izay tenako dia tahaka ny biby manjenjeny ohatry ny amboolo tsy manatoeram-pitsarana zany fa amin'izao Jesosy manatoeram-pitsarana izy satria nahoana ianao ilay fiangonana efa vita. Amin'izao izy ny Baiboly efa nataony eo ambany tongony avokoa izay ny tenany tsy niofa amin'ny fiangonana ny zavatra rehetra. Jesosy ny lohany ary sika ny maneho ny tenany. Ny tena dia manomboka eo amin'ny tenda midina, soroka, tanana, tongotra, ny rehetra. Dia izy ny Baiboly hoe efa nataony eo ambany tongony ny rehetra. Koa raha eo ambany tongony ny zavatra rehetra dia eo ambaninao zany ny dikany. Tsy izy tsony fa le fahefan'ny tongotrao manitsaka ny zavatra rehetra izay mbola mety atahoranao fa maniny ianao nidobo ao anatin'ilay izy satria tsy tsapanao ny lanjan'ilay fahefana. Ozy izy Jesosy Luka 10:19 zay tsika ny Luka 10:10 teny tamin'ny mpianany eo teneny hoe mihaino zay pastera. Luka 10:10-20 indro efa nomeko fahefana anitsaka amianarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra na amin'ny fahavalo ianareo ka tsisy ampaninina nareo akory. Kanefa aza mifaly nareo fa manaiky nareo fanahy fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anarinareo. Inona ny tiany Jesosy ho tenenina? Voalohany aloha dia mila fantatsika ity fahamarinany ity. Aiza mipetraka amin'ny poziny menarano? Eo amin'ny vavany. Partie an'inona izy? Lo. Dia aiza amin'ny poziny scorpion no mipetraka? Any amin'ny rambony. Andriamanitra tehiteny fa ny hery sy ny fahefany devoly hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany dia tsisy ampaninina anareo. Zavatra tsy azonao ilay razonao ilay izy tena hiteka mafy an'Andriamanitra ianao. Dia ozy Jesosy hatramin'izay goavana indrindra ka hatramin'izay kely indrindra fitaitsika hatramin'ny farany. Raha miresaka izy momba maingoka anie pozina no tiany tenena amin'izany mandritra tsy niteny hoe kadradraka. Mipozo menarana any amin'ny lohany, mipozo maingoka any amin'ny rambony. Dia ozy Jesosy anitsaka menarana, anitsaka maingoka. Fotsy Jesosy tsisy ampaninina anareo zany. Rehefa maître sy ny lehibe sy ny goavana no teny tsy ampaninina io aza mipanika fa ny contrôle-n'Andriamanitra. Ao anatin'ny contrôle-n'Andriamanitra. Azo fitaina tanteraka io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manakely avy any Nazareta. Halleluja, halleluja. Tsisy ato tokony ampanika ianao zany. Ianao mahazo tokony alohan'ny ady. Inona ny tian'Andriamanitra ho fafana ao anatin'ny sainao? Fafa ao anatin'ny sainao le mora mipanika amin'izay. Tady vahaolana. Tiana ny vahaolana mety mavesatra loatra izy zany. Dia manao mipetraka tena mazany ity. Dia hoentin'ny mpanompo sampy amin'izay. Dia ozy izy le mpanompo sampy manao an'ilay fihetsiketsehana. Ianao tokony hihinana hazo mazambody. Anesorana an'io, anesorana an'io. Ianao amin'io olona efa misoka lasa conseil an'izao tontolo izao no amenonao ny fiainanao. Nefa ianao zanaky ny hafa. Eritrereto hoe tafapetraka ao anatinao fiadanana ambony mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Misolo-paseny zavatra rehetra mety hoe fahalalàn'olombelona. Tena hoe akeo ny nivoan'ny olona fa ny azy le fahalebiazana, ny fioarany fahalebiazany heriny tamin'ny nananganana azy tamin'ny maty no ao anatinao ny alalan'ny fanahany. Ataovy mifankahita amin'izay fotsiny ianao andro ny ariva. Amin'ina ny fankahitanao aminy? Amin'ny fanekenao hiaina sy hianatra amin'i Jesosy. Jesosy jereko inona ary ny assurance n'ity tompontsika ity? Dia zao no nataony. Ary izay miaraka amiko dia eto amiko mandrakariva izy. Mandrakariva Jesosy any tsy nanana fahatsapana mihitsy hoe ampisaony ray na ray segondra azy. Satria za tsy miasa saina any amin'izay problema mandalo fa ny isako saina za manao izay sitrany. Raha mbola amin'izay position zay tsisy atahorana, tsisy risky. Izy mihaino ny rainy. Atsika tsy mihaino ny saintsika koa. Ovy abainina moa. Izy Jesosy laharan'io problème io hatrany amin'ny lohany ka hatrany amin'ny rambony vita ny anarany. Hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany tsy ampaninina anao. Jesosy ny teny an'izany. Mino androany fa ny finoanao
tafatoetra tsara mifanaraka amin'le fatakaranao vaovao amin'izay. Ary hitako androany fa io aretin'io eo ambany tongotra ao amin'izay. Miverinao amin'ny toerany amin'izay tsy mahazo mananika any amin'izay toerana tsy tokony tandry fiazosony io satria zao ny zavatra azoko antoka andrany ariva hiavana amin'Andriamanitra tsara amin'izay ianao. Tsy anao kinanga amin'ny fanoloran-tenanao tsony ianao. Tena hitoetra tsara eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao ary amin'le position ny olona mety amin'Andriamanitra amin'izay. Fonao miramirana tsy zavatra fa mameno ao anatinao akoatra izao ozy izy neny sisi teo hoe tsy hitako ny mandrakizay ozy izy. Raha vao nanomboka nisokatra ao mandrakizay amin'izay ny fiainako. Le problema mavesatra be mikasika momba ny sigara nandritry ny 7 taona. Lasa sa tsy lasa? Jereo masonao akaikinao. 7 taona hoe tsy mahita tory, tsy mahina-kanina, raha tsy misy sigara. 7 taona. Fa nivahan'Andriamanitra hoe tao anatin'ny raim-pimaso. Ho anao hoe ho anao. Inona ny zavatra lalovanao? Inona mavesatra sy mampitarainanao? Inona ny heverinao fa tsy vitan'Andriamanitra? Raha zay ianao hoe manatena tsara amin'izay. Fa ny sitraponino ataonao dia ny ambony rehetra karakarainy tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Ameo toerana fotsiny mandrakizay. Ameo toerana fotsiny mandrakizay. Ameo toerana fotsiny mandrakizay. Zany mahatonga ny Paoly nananatra ny Timoty. Azono ny mandrakizay. Ty resaky ty ne tsy vazivazy. Za ve fantatra ho any an-danitra dia isy olona anankiray ve toko atao anatin'ny foko hoe nanako alahelo na tsy tiako ko dia inona loatra ny nanjoa. Za ve ho any an-danitra misy olona anankiray mbola mitosako ny foko ao anaty fialonana tsy manam-potoana an'izany Rodolphe fa manary andro izy raha manao an'izany. Fantatro fa ny ray minity eo amin'ny fiainako sarobidy ary tsy eo ampelantanako. Raha neny trompety te hifankahita amin'ny Jesosy. Halleloja. Za mahatonga ny Baiboly ny tompo mahalala ny azy. Ary izay miantso ny anarany aoka izy ala amin'ny ratsy ny dikan'izay. Raha mbola manarakaraka ny ratsy tsy hisokatra ilay vision hifankahita aminy. Atandremo so tapitra eo amin'ny fotoana. Asa tsitsiana be ilay izy mandraisa décision. Hitanao Andriamanitra. Zany ny résumé nandritry ny 2 volana reta. Zany rehetrarehetra zany nandritry ny 2 volana. Eo retin'io sitrany ianao nomeny hanina dia ho karakarainy izay heverinao fampanina. Izy mahaolana ianao efa fanina. Omeny avokoa izany etsy sy ry zanona. Tsy ilana fiofanana na koa bidokanina. Mandroso fotsiny ianao dia vela ho any zany ry anina. Tain'Andriamanitra tsika. Tiafa mafy be ho an'Andriamanitra. Ozy Jesosy eo ambany tongotra ny zavatra rehetra. Isan'ny fiangonana eto atsangana ny tanan'izay fiangonana eo ambany tongotra ny zavatra rehetra. Tenena akaikinao zao teneniko anao hoe io tongotra io tsy tongotra normal tsony, tsy mitovy amin'ny tongotra jentelisy ireny hoe tongotry ny zanak'Andriamanitra, tongotry Jesosy io. Androany ariva hoe averina any amin'ny toerany izay mitady hananinanika hiala azy ka tsy nambolen'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy faharatsiana any ambany tongotra ao zany. Amen. Ny fanahy fitsangajangana any ambany tongotra ao zany. Fanahy fialonana any ambany tongotra ao zany. Fanahy tsy famendrena any ambany tongotra ao zany. Fanahy sigara any ambany tongotra ao zany. Fanahy toka any ambany tongotra ao zany. Ny fanahy ny aretina any ambany tongotra ao zany. Ny fanahy ny rofy any ambany tongotra ao zany. Ny fanahy ny kansera any ambany tongotra ao zany. Ny fanahy ny faharavana any ambany tongotra ao zany. Any ambany tongotra ao le fanahy maka mivadinao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Horakoraka mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Miasa Andriamanitra. Nahoana? Satria manatanjona. Mahita zao anreto fanahy reto miala. Taitra be izy. Satria mideran'Andriamanitra ianao. Mitsoka amin'ny fahakiviana. Tonga dia mitsoritika ohatrany tsy tao famoiza-po. Ny aretina mametra-pialana.
ny olona tonga dia misapaditaka mifahafatesana manao jeriatrika tsisy andefitra amin'ireo zany eto androany ny antony ty takarivo ty raha lioanao ndray tsy mareteka ao an'Andriamanitra ny fahafantarantsika andreo mahatonga antsika samijoro amin'izay samijorotsika satria fantatsika fa Kristy fanantenantsika amin'ny voninahitra manantena Jesosy halleluja ataontsika hanovo amin'ny voninahitra Andriamanitra efa manovo atsika dia mahatsara tsy avy amintsika ilay izy averintsika amindray voninahitra satria avy eo amin'ny voninahitra makao amin'ny voninahitra za tsy izany le teniny meny anao ny tanjaka meny anao ny hery meny anao ny finoana meny anao ny fiadanana meny anao ny stabilité ao amin'ny ministère meny anao ny fahaela velona meny anao ny faherezana meny anao zay ireny fonao ho aminao ny fiadanan'i Jesosy ao anatin'ny fotoana fony filazana dia verina hivavaka ho antsika rehetra miara mivavaka tsika fa tsy zany mivavaka ho anareo miara mivavaka tsika dia ho hitanao fa hikasika anao tetaka rivotiany Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Zao tsika teka mafy be ho an'i Jesosy. Tsarany teo amin'ny fiainantsika faneny tamintsika indray Jesosy. Amen. Tonga fotoantsika natazana mifanatitra sy anatazana ny ampahafolo-karena. Alléluia. Tsara loatra Jesosy. Filazana dia tahak'izao manaraka izao. Iangaviana ny tsirairay avy rehefa mivoaka eto mba samy ambina tsara amin'ny poketrany sy ny telefona fa fitiavana antsika zany mba ialana amin'le tsy amin'ny fakapana olona zany fikiry tsara raha ohatra ka misy zavatra eny aminao dia miaraha amin'ireny rahalahy reny na nada reny dia mba ateriny hatrany amin'ny tomobile ohatra aloha. Amen na amen. Amin'ny fotoanantsika raha pitso manomboka amin'ny fito fotoam-pandraisana eto amin'ity toerana ity entano ny namana manasa olona dia tongava nareo menakafy. Amen na fotoanany communion io anao zavatra indray Jesosy teo izao efa nyteny dia anamarina ny teniny izy rehefa makatoa dia manamarina ny teniny Jesosy. Amen amen. Raha pitsy fotoanany communion manomboka amin'ny fito hatramin'ny sivy eo dia tongava maro. Raha pitso hariva HVKL France en direct amin'ny HVKL Mission Events ao amin'ny FB sy sur YouTube ihany koa HVKL Mission. Dia lahady misy fotoana ihany koa ao amin'ny HVKL Mission Events avy any an-dafy any asaintsika tsirairay avy angetaeta teny hatrany. Amen. Sekolontsika amin'ny herinandro tsy miova latsinainy talata alarobia ao amin'ny Shoprite Analakely deuxième étage. Sekoly isa-maraina latsinainy sekoly fanasitranana manomboka amin'ny fito ka hatramin'ny valora sasany. Talata sekoly famana olana manomboka amin'ny fito hatramin'ny valora sasany ary amin'ny larobia izao sekoly tokantrano manomboka amin'ny fito hatramin'ny valora sy sasany. Mitohy hatrany ny fanomezana na fandraisana ireo izay terepana amin'ny fanorenana ny centre HVKL. Nafinaritra ny fitsangatsanganana isorana ireo izay tonga, isorana ihany koa ireo izay nijery tany amin'ny FB, isorana ireo izay nandray anjara tamin'ny fomba maro samihafa, isorana Jesosy fa tsisy naratra tsisy narary fa salama tsara daholo tsika. Amen na amen. Manaraka izany inona tokony mbola holazaina eny tompoko. Manaraka izany mitohy ny construction afaka alefanao any anatin'iny ataovy anaty valopy dia asivo hoe construction centre HVKL. Raha mety aminao dia asivo anarana dia asivo montant. Mora tsy mety aminao le asiana anarana dia asivo montant fotsiny hoe zao. Amen na dia ho tahiany Jesosy any tsirairay avy. Alléluia. Manasanao hitsangana dia ahinjiro aty aloha ny tananao ndaotsika hivavaka ho azao fanatitra sy ampafolo-karena zao. Rahay amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay. Misaotra ray fa ianao nanome hery anay ahafahanay mamory harena. Avy aminao ihany reto Jesosy no anombinanay. Omena ho anao, anaovana ny asanao. Ny ampahafolo ny dia anao fa tsy anay. Jesosy tahio zany hitondra fanahin'olona maro
ho ao amin'ny fanjakanao Jesosy. Raha miala eto izay dia andeha hiala eto ho any amin'ny toerany ray sy any amin'izay misy anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy an Jesosy sady andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Aza mipetraka tsony ofofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra ny fona manontolo. Misaotra Andriamanitra raiky ny amin'ny fitiavanao andro any hariva. Misaotra ny amin'ny teny fiainana nomenao anay. Manaitra ny fonay ianao anana an'izao toetsaina izao. Ty zavatra hitany masonay dia tsy tokony handreraka anay moralement amin'ny saina, amin'ny fo, amin'ny fanahy, satria tafatoetra ato anatinay ny fahalalana fa mahatoky ilay nanome anay ny teny fikasana. Izay ny antony mahatonga anay ampahiratina ny masony sanay ahalala ny fanantenana avy amin'ny fiantsonao, satria tafatoetra ny fonay atoky ny fikasanao. Mahatoky izay manana confiance ny teny fikasanao satria fantatray fa mahatoky ianao fidèle ianao anatanteraka an'izany hatramin'ny farany. Tompo, ianao ny laza efa nomeko hery sy fahefana ianareo, anitsaka menarana, izany hoe ilay pozina any amin'ny lohany mba ny maingoka, pozina any amin'ny rambony, dia izay hoe tsisy hampaninina anareo akory izany. Ndao tsika no pratika an'izany teny izany. Manana ianao finoana androany, aza misy azonina ao anatin'ny sainao hietreretana hoe mafy be le ady, aza etretana le lojika hoe dobo ianao. Fandao mba tsy mpitazantsika rehefa any amin'ny radio de miracle, fandao narivotsika ianao pratika ho fiainantsika mihitsy. Apetrao amin'ny lohanao ny tanynao ankavanana dia tenenao Andriamanitra androany. Tompo Jesosy io, mino anao eo amin'ny fiainako, akatoanao amin'ny lafiny rehetra, anao fanapa-kevitra androany fa omeko seza fiandrianana, fanapahanao amin'ny fanomezako antoka anao fa andeha ho vokatry ny fanahy. Ireo fahazaran-dratsy rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy. Androany hariva Jesosy, mahatoky fa ninninona zavatra mitrangy eo amin'ny fiainako, izay lalovako izao dia tsy hampaninina io Andriamanitra. Tonony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raha retina ilay izy dia ataovy hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ninninona karazan'izany androany hariva, tena tonony ilay izy, inona ilay tianao esan'Andriamanitra. Fa androany hariva inoko fa hetsika ny herin'Andriamanitra anamarina an'izany teny izany androany fa tsy hampaninina anao io. Raha manaintaina ianao afaka izao, raha misy fivotosana esorina. Inona ny karazan'ilay izy, sy tranony ianao fikorotana tokantrano ho alamin'Andriamanitra. Rehefa nametraka androany dia manana fifaliana fa mahatoky ilay nanome ny teny fikasana sady niado anao fa merina milona ny zavatra rehetra izy. Raiso ny anjaranao amin'ny fanafahana sy fanasitranana, raiso ny anjaranao amin'ny famelombelomana sy fananganana, raiso ny anjaranao amin'ny herim-pahatsarana anova ny famoretana, ho tonga vahaolana, ho tonga fisandratana, ho tonga fisondrotana, hitondra voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ninninona tsy namboleny ray rehetra androany, miaiso izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Naizanaiza misy an'izany miala ao anatin'ny vatanao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita ny fanamasina menonao androany hariva, raiso ny fanamasina, raiso amin'ny fahafenona izy, dia aoka hiaina ao anatinao ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra, aoka azoaina ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fanapahan'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra. Anaisotra andreo vesatra rehetra azoaina ny fiadanana. Olona miramirana ianao, tsy feno ady-saina ianao, tsy hoe mpaneho an'Andriamanitra fotsiny ianao fa tena esan'Andriamanitra ary manana n'ilay tena fiadanana manapaka ao anatin'ny fonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka raiko amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy Tompo. Dera laza saotra hery ho anao rery any mandrakizay amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Halleluia. No ny amin'ny fotoana miteny amiko Andriamanitra, be dia be ny olona nafahany androany hariva. Mazao aza diny misoratra narana any amin'ny pasteur sandratra nanapitso azy averena any amin'ny tompony voninahitra. Amen. Aza menatra fa hitanareo ny fijoronao dia anafaka ny hafa ihany koa. Betsaka izao no mahatsapy hoe ay azo ataony tafala ao anatin'ny sigara ndraiky ndraiky amby 70 taona, anisan'ny tena nanamarika mihitsy ilay fiovampo ho voninahitra Andriamanitra. Dia ianao ihany koa minao fa hikasika ny fiainanao Andriamanitra. Tsy olombelona manao an'izany, tsy pasteur dolo fa tsy izany no mivavaka teo fa ianao ihany mivavaka ho an'ny tenanao.
miovoninahitra Andriamanitra fa Jesosy rery mavita an'izany. Ndao tsika ity tanana mavy eo azy. Halleloja. Hitanareo le Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Aminaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo ny fahasoavana? Ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ato izao a. Ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ato izao anareo. Veloma tompoko. Aloha rehefa mba miala eto ka mandeha anina fotsiny mba mitangorongorona sy miaraka ihany rehefa misy fotoana fa tsy hoe misara drery zany na mandeha rery na somary maika araka misy miaraka mandeha dia mandeha par rapport amin'ilay zavatra misy eto amintsika zany ny tompo hiaro anareo a tsisy akasy